raha ho an'ny Madagasikara manokana dia ny tapany Atsimo-Nosy iny no tena anjakan'ny Tsifandripalemana tato ato anefa taoriana ny fampiarana ny Dinabe dia niena ny asan-jiolahy tamina faritra maro tany an-toerana isany amin'izany ohatra ny tao amin'ny distrika ny Ankazoabo Atsimo tao. Ny dina no heverin'ireo député fa vahaolana mahomby sy hamalona ny Tsifandripalemana. Ho an'ireo député avy any amin'ny faritra Atsimo nambaran'izy ireo nandritra ny fihaonana tamin'ny gouvernement fa nahita fombiazana tamin'ny fampiarana ny Dinabe. Nitondra filaminana amin'ireo distrika samihafa eny an-toerana toa ny distrika Ankazoabo, Toliara Faharoa, ny Dina. Entina hanatsarana ny dina dia efa nisy ihany koa ny tolo-dalàna milanina teo anivo ny antemira-pirenena. Anisany nanolotra izany ny député ny Alalangina Rivotoina Jean Bosco. Tasika ny dina zany dia nisy tolo-dalàna ohatra izao ilay izy. Voalohany ny amin'ny hoe ahoana moa no mandany dina satria raha ao anatin'ilay lalàna dia taloha dia herintaona dia misy sosikevitra hoe tokony atao 3 taona marimaritra iraisana moa 2 taona izay ny ray. Faharoa ny eo amin'ny dina raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataon'ilay mpiray dina dia tonga dia miditra fisarana avy hatrany ary matahotra mandray indraikitra ny olona ao anatin'izay. Ny sosikevitra natao dia hoe tonga dia saotina fisarana ilay olona fa sondro chef district na sondro tena mpanjakana ilay olona anariny, isihany ary na omena avertissement. Fahatelo dia raha ohatra ka misy olona tsy afa-po amin'ilay fanapahan-kevitry ny dina dia mba mandalo an'ilay isan'ambara tongany ilay olona ao anatin'ilay dina. Izany hoe raha dina ny fokotany dia mandeha amin'ny mampakatra any amin'ny dinan'ny commune ilay olona tsy afa-po. Rehefa tsy afa-po amin'ny dinan'ny commune izy dia makatra amin'ny district na amin'ny région. Izay zany ilay zavatra angezabe indrindra. Ary farany moa dia ilay fampahafantarana ny olona ho voan'ny dina izay 10 andro dia nahena mba hena ho 5 andro. Ity tolo-dalàna ity izay fanolany ny fivoriam-ben'ny antenimieram-pirenena ary miandry ny fankatoavany antenimiran-doholona sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana.